Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 30 martsa 20 amin'ny anora maraina hatramin'ny zoma 4 martsa 20 amin'ny anora maraina. Tombanao mafy mifitsoka ny rivotra any amorontsiraka voany andrefana satsia mandrefana nosy no fiverenan'ilay rivo-dozajuta ao amin'ny lakan-drano Mozambique indray. Mafy ny rivotra ka ho tombanana ho 40 hatramin'ny 50 km/h, hatratra 10 hatramin'ny 70 km/h ny eo anelanelan'ny morondava sy ny tanjona vohimena. Manomboka rapitso alakamisy 30 martsa 2022. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra voakasika. Tombana iverina an-dranomasina amin'ny lakan-drano Mozambique indray ilay rivo-dozajuta dia alakamisy izao aritra an-tanety any amorontsiraka atrimandrefana ny zoma 4 martsa 2022. Vokatr'izany dia hiteraka alon-drano any amorontsiraka voany andrefana satria manandrefana izy manomboka rapitso alakamisy 30 martsa 2022. Aherina heribe ny ranomasina. Tombanana ho 5 hatramin'ny 3 metatra ny havon'onja eo Tolanaro hatramin'ny Manoro. Anodidina ny 3 hatramin'ny 3.10 metatra ny havon'onja any akafa ary hatratra 4 hatramin'ny 10 metatra mihitsy indraindray manomboka eo Morondava hatrany amin'ny tanjona vohimena izay toerana hidiran'ilay rivo-dozajuta an-tanety. Manomboka ny alakamisy 30 martsa 2022 eo anelanelan'ny Besalamba sy Tolanaro. Hitatra miandalina any atsimo-atsinana nosy izany manomboka ny zoma 4 martsa 2022 izao. Miatra ny fampitandremana amin'ny loko mavo ny eo anelanelan'ny Besalamba hatrany Tolanaro ary fampitandremana amin'ny loko maitso kosa manomboka Tolanaro hatrany Manoro. Entana izany rehetra manaraka ny toromarika ny meny maripafana isan'ny tokony morontsiraka atsinanana. Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, Andraona Mahalana ho avy atsimo-atsinanana ny rivotra ka osihatra amin'ny 70 km/h. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro, Anorana malefaka ny atsimon' Toamasina, Andraona vitsy any akafa ho avy atsinanana somary avahatra atsinanana ny rivotra ka osihatra amin'ny 70 km/h. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 5 metatra. Manoro hatrany Tolanaro, Anorana tandrifondraona vitsy ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka osihatra amin'ny 70 km/h. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja anodidina 2 metatra. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena, Anorana tandrifondraona indraindray ho avy atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 70 km/h. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.10 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo, Anorana tandrifondraona ho avy atsinanana ny rivotra ka osihatra amin'ny 70 km/h, hatratra 20 km/h any amin'ny tapany atsimo. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Velanandro, Anorana tandrifondraona metatra akotroka indraindray ho avy atsinanana na avahatra atsinanana ny rivotra ka osihatra amin'ny 70 km/h, hatratra 20 hatrany amin'ny 30 km/h indraindray rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Tanjona Velanandro hatrany Analalava, Anorana tandrifondraona vitsy ho avy avahatra ny rivotra ka osihatra amin'ny 20 km/h. Adin'ny mpanonja nanonjabe ny ranomasina avon'ny onja 5 hatramin'ny 5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, Andraona amin'ny Sitokotoko ho avy avahatra ny rivotra ka osihatra amin'ny 70 km/h. Adin'ny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra.